Eo amin'ny fitaterana eto Andrenivohitra kosa indray dia nahita marimaritra iraisana ny commune Antananarivo Renivohitra sy ny fikambanana taxi eto Antananarivo na ny Vetage. Niravina ny disadisa teo amin'ny rototo ary voavaly ny akabeazan'ny fangatahan'ny FTAR. Ary afaka mifamezivezy ao anaty fahalalahana araka izany ireo taxi. Andao arahana ny fanazavana Andriamatoa rary ny Rina Clémence. Mampafantatra aloha voalohany indrindra ireo mpikambana ao aminay fa efa azo esorina ilay soratra taxi eny amin'ny vatany fiara araka ny efa nangatantsika hatramin'izay. Izany fanapahan-kevitra izany dia noraisiny teo alevo fitidinan'ny tanàna Antananarivo ary esorana azy ireo ary mariana eto fa izy ahiborao an'ny fikambanana nangataka ny anesorana azy io. Ny antony aloha voalohany indrindra ireo mpitantana teo anivon'ny tanàna Antananarivo teo anivon'ny tanàna Antananarivo 10 taona lasa izay dia efa nanapaka fa ny loko beige crème dia natokana ho an'ny taxi-ville irery ihany. Dikan'izany zany ny taxi zany efa beige crème dia efa tokony hoe taxi tsy dia ilaina intsony angamba ilay soratra hoe taxi. Faharoa ny antony nangatahana eny anesorana izy iny dia iaran'ny ataontsika hoe tsindry azolena ihany ireo taxi izay mifamezivezy eny amin'ny lalam-pirenena noho ny fisiany soratra io satria dia saziny ireo mpitandron'ny filaminana na zany gendarme na zany polisy noho ny fisiany soratra iny hoe tsy mahazo mivoaka ivelan'ny faritra tokony misy anareo ianareo. Eto zany zay dia mampafantatra ho an'ireo mbola tsy mahalala ary manamafy sy mampatsiahy ho an'ireo efa mahafantatra fa ny taxi dia mahazo mivezivezy malalaka, ny taxi-ville io manerana ny faritry Madagasikara ray manontolo. Fa fotsiny zany miala ny lanterne anay zany dia mahazo mivezivezy izahay, mahazo mitondra fianakaviana izahay, mahazo mitondra ny ankohonanay, mahazo mitondra olona ihany koa. Tsy misy zany ny lalàna mikasika an'izay. Eto ihany koa dia mafisy nefa tsy misy ny autorisation na fahazon-dalana izay takin'ireo gendarme na polisy eny amin'ny lalam-pirenen'ireo amin'ny mpikambana aminay zany hoe aiza ny fahazon-dalana ahafahanareo mivoaka aty. Tsy misy an'izany fahazon-dalana izany fa dia mahazo mivezivezy malalaka, mampiseho ny taratasy mahara-dalàna amin'ny fiara fotsiny ilay fiara dia mahazo mivezivezy malalaka ny taxi.